izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Jaona 1:20. Zava-dehibe izany tenin'Andriamanitra no renesintsika teo izany re mpianakavy malala ao amin'ny tompo. Zava-dehibe ihany koa eo amin'ny fiainantsika ny hoe isika dia manana ny fanekena izay atao amin'Andriamanitra, ary izy ihany koa dia mitantana ny fiainantsika ao anatin'izay zavatra mety hifanekentsika amin'Andriamanitra. Ny fanekena hifanaovana amin'Andriamanitra mantsy no antoka lehibe indrindra ho an'ny famonjena, satria izay mandray an'i Kristy sy mino ny anarany dia omen'Andriamanitra hery ho tonga zanany. Tena mahafinaritra izany rehefa mandray an'i Kristy isika dia omen'Andriamanitra antsika ny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy fifandraisana ivelany fotsiny izany, fa fanolorana ny fo ary manolotra ny saina sy ny fanamantolo ho an'Andriamanitra. Amin'ny finoana sy amin'ny fangatana hery avy amin'ny Kristy no anorenana ny toetra, ary izy dia miasa tahaka ny mpandrendrika, manadio tsikelikely ny fiainantsika rehefa miakeloka isika fampanota, ary rehefa miantehitra tanteraka aminy amin'ny mahazanany ay sy ianao. Ka hiala amin'ny toetra ratsy isika, ary hiala amin'ny fahotana rehetra sy ny falotoana rehetra. Amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy ihany koa sy ny fahefana nomen'Andriamanitra ray azy no ahafahan'ny mpanota miala amin'ny fanandevozan'ny Satana sy miaina fiainana any amin'ny fandresena. Mitaky fanapahan-kevitra izany nefany, fanapahan-kevitra izay avy amintsika hoe hijoro aho, tsy hanao zavatra izay mety tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'i Kristy, satria i Kristy no hiady ho antsika rehefa nolotena ho an'Andriamanitra isika. Ry namako, ny zavatra tahaka izany dia teny fampanantenana ho antsika mba hitarika antsika tsiraray avy ao amin'ny famonjena, fa Kristy ne kapiten'ny famonjena no manohana sy manasitrana tanteraka izay miantehitra aminy ampinoana, ka mitombo ao amin'ny finoana, miasa amin'ny fitiavana sy manadio ny fanahy. Andeha ho fitiantsika ao anaty fehezanteny 3 ny lesona tamin'ity anio ity. Ny voalohany dia hoe ny fanekena amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Kristy no antoka azontsika famonjena. Ary ny faharoa amin'ny tenantsika azy, amin'ny finoana sy fiara-miasa amin'i Kristy no anadiovana sy anorenana ny toetrantsika ry namana. Kristy no kapiten'ny famonjena. Nanome hery handresena ny ota sy ny fahavalo i Kristy. Izany hoe rehefa ao amin'i Kristy isika dia azontsika ny hery rehetra ilaintsika miatrika ity fiainana ity sy ny fakabanahy. Ary ity antso anao fomba manokana aho amin'ity anio ity, ary miantso anao ihany koa ny tompo amin'ity anio ity. Aoka isika hanao fanapahan-kevitra mazava ary hiditra ao amin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra, handray an'i Kristy ho hany fanantenana sy mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Aoka hiala amin'ny fahotana sy ny asan'ny maizina isika, ka hiantehitra amin'ny herin'ny finoana sy ny fahasoavan'Andriamanitra, satria vonona Jesosy Kristy hanadio, hanatanjaka ary hampandresy izay rehetra manantona azy ampinoana. Engane ho tanteraka amiko sy aminao sy ny ankonanao izany teny izany, ary hitarika ny ankonanao sy ianao ho amin'ny famonjena. Hivavaka isika. Raha io, tsapanay tokoa fa manana ray be fitiavana izahay, mihay sy mikarakara anay, ary rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao ny nanomezanao ho an'i Jesosy Kristy ho famonjena ho anay tsiraray avy, ho famonjena ny ankonanay, ho famonjena ny tokantranonay. Tanterao aminay ny teny fikasanao Andriamanitra, ary aoka atsapa izany fitiavanao sy famonjenao izany izahay, ary antehitra tanteraka aminao ka nankina ny fiainanay ampinoana tanteraka.
dia momba handray anay amin'ity tontolo andro izay diavinay ity, ka ny voninahitro dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.